Anisan'ireo nanatrika iny lanonana iny moa ny minisitra misana ny fifandraisana eo amin'ny andrim-panjakana ary nilaza fa mitohy sy mihatsara ny fifandraisana misy eo amin'ny Libia sy Madagasikara. Sikasarany fa hoe ny Libianina dia nisy révolution matanjaka be zany nataon'ny Libianina tamin'izy nahazo ny fahaleovan-tena dia ny colonel Kadhafi moa no mitondra ny tandrotra ny fanjakana nandritra ny fotoana maro ary fantatsika tsara koa hoe olona anankiray mitondra ny firenena dia tsy mety zay zavatra izay fa tsy maintsy misy foana ny fanabeazana. Dia amin'ampalahelo moa dia ny raha mandrika nombo nielan'ny colonel Kadhafi tamin'ny fitondrana. Rehefa nasy zany dia faratra fa hoe tamin'izany fotoana izany no nisy nanomboka matanjaka tsara ny fifandraisana ny Libia sy Madagasikara ka ary azo lazaina hoe araky dia miroborobo izay zavatra izay. Amin'izao fotoana izao moa misy ny atao hoe deuxième révolution libianina ka izy ireo zany dia manorina ny hoaviny ary amin'izay fanorinana an'izay hoavin'ny Libia izay dia tsy adinony zareo ny mijery sahady ny fifandraisana amin'ny tany hafa indrindra fa amin'ny fifandraisana amin'ny tany ambaranin-dranompandrosoana sahan'ny Madagasikara ka mitohy ary mihatsara izay fifandraisany Libia sy Madagasikara zay. Profon'izay moa ny anomezan'ny Libia tracteur ho antsika malagasy ho an'ny transart malagasy avy amin'ny alalan'ny ministère fambolena. Zava-dehibe zay zavatra izay anjarantsika malagasy zany no manabevo izay fifandraisana izay ahafahan'ny vahoaka malagasy zany mahazo ny tombosoa amin'izay fifandraisana maneran-tany izay.